Mahakasika ny raharaha base toliara fantatra fa tonga tany an-toerana tany ny prime ministre lehiben'ny gouvernemanta tamin'ny ity herinandro ity izay tonga niresaka sy nitsidika ny zava-nisy tany an-toerana tany ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakana amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tsy ampy mo isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono ny namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity. Araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha base toliara no tena iompanan-tsika atao anatin'ity video. Tonga tany Toliara ny prime ministre Antsay Christian sy ny ministra Misa Roambinifolo Mianadahy izay mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta mihaino sy mifampiresaka amin'ireo tompon'andraikitra ifotony sivily sy miaramila, ireo ray aman-dreny ara-pinoana sy ara-drazana, ireo mpiantsehatra sy teknisianina avy amin'ny base Toliara, ny solontenany antoko politika izay mpanohana sy mpanositra ary ireo solotena mpikambanana maro samihafa araka ny serasera-panjakana hatrany. Raha io base Toliara io mantsy no tanteraka dia toy izao amin'ny sary izao, ireo baobaby ao ranobe mety ho vonoina ao anatin'izay ho firosoana amin'ny tetikasa base Toliara izay. De raha toa ka tena ho vonoina tokoa ireo baobaby marobe ireo mety ho ahoana no hiafarany ireo any an-toerana any. Vonona ny fanometana na ny ray aman-dreny sy ny mpanao politika any an-toerana any ho an'io tetikasa base Toliara io raha ny voalaza hatrany. Ahoana tokoa moa izany hoy ny olom-pirenena, izao ve no tsy mahazo hanao négociation sociale ianao dia beboaty bobaka no arantinao hampifendro sa handamina ny tanjona hoy hatrany Heritiana Rasoamarmanana di Zafera raha nanivony heviny. Ao anatin'izay toedraraha ao Toliara izay hatrany dia namory ny OMC naty ny prime ministre. Prime ministre lehiben'ny gouvernemanta Antsay Christian natrehan'ireo ministra Roambinifolo Mianadahy nandray anjara tamin'ny dinika ny fanaovana koa ireo lehiben'ny fikambanana avy eo anivon'ny hery fiarovana sy filaminana sy ireo solontenam-panjakana any an-toerana any. Nilatsaka ny baiko nilaza fa misy ny adidy andrasana amin'ireo mpikambana ao anatin'ny OMC ireo izay tsy maintsy ampifanandrifina amin'ny fanatotosana ny laharam-pamehan'ny fanjakana ary ny fanajana hatrany ny rafitry ny firenena tandalana. Azo lazaina araka izany fa miezaka mitady hevitra rehetra ireo avy eo anivon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao mba ahafahana mandresy lahatra ny vahoaka any Toliara any ny amin'ny hirosoana amin'io resaka base Toliara io. Nefa etsy andaniny kosa ireo vahoaka izay tsy mankasitraka sy tsy manaiky ny hitohizany izay orinasa base Toliara izay dia mandahatra amin'ny farany ary mbola miezaka miziriziry amin'ny hevitra izy ireo vahoaka izay tsy manaiky an'izany satria tanindrazandreo io araka ny voalazandreo hatrany fa tsy tanindrazana ndeha homena vahiny sanatria. Fantatra ihany koa fa tao anatin'izay fidinana tany Toliara izay nataon'ny prime ministre Antsay Christian sy ireo rehetra ny radia tamin'izay dia samy namoaka ny heviny sy ny ahiahiny ny rehetra. Mitondra ny fanazavana bebe kokoa ny tompon'andraikitra eo anivon'ny orinasa base Toliara sy ny ministera voakasika mivantana amin'izany. Fanamby lehibe raha ninambarany prime ministre Antsay Christian ny fanaovana izao dingana izao sy ny dinika izao mba hampanjary avy hatrany ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny fanatanterahana ny vinan'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina miompana amin'ny fampiroboroboana ny industria any amin'ny faritra Atsimo andrefana. Nahatsapa ny rehetra fa mangetete izany raha teo ny vahoaka araka ny fanohen-kevitry ny ankamaroany ireo izay nanatrika ny fihaonana eny fa nadia ireo olona tsy mitovy fijery ara-politika amin'ny fitondrana aza izany. Rehefa nazava ny resaka dia mipetraka ankehitriny ny tanjona iombonana mba hisian'ny firaisan-kina ny fanomezan-tanana ary ny fandraisana andraikitra ka hanombohan'ny asa ao anatin'ny filaminana sy ny fitoniana. Nambaran'ny prime ministre fa dingana sy sehatra toy izao dia fanotra lehibe ho an'ny fampandrosoana. Nanao ansoavy ny tenany noho izany mba hisian'ny fanohanana
eo amin'ny vahoaka sy nitetika asa base toliara ho fikatsahana hatrany ny tombotsoa iombonana. Ao anatin'izay resaka raharaha base toliara izay hatrany dia nanaraotra ny resaka arabola Andramatoa sy teny Ratranasolon'ny Haiko izay solombamboaka voavidy tao toliara voalohany. Resa-bola 10 tapitrisa dolara raikitra ny ampamoaka izay nataony sy teny. Nisy vola 10 tapitrisa dolara izay nomeny Bakirentsampirenena ho an'ny vahoakany toliara. Nandefa hafatra tany amin'ny IBM ny filoha Andro Rajoelina fa tsy omena any toliara io vola io fa ilainay. Azonao torina aho Ramatoa Minisitra ny vola raha diso izany ilazaiko izany araky ny nambarany sy teny hatrany ary dia miandry ny fanazavana mahakasika an'izany avokoa ny rehetra amin'izao fotoana izao. Etsenkilan'izay nanio ny heviny misimisy kokoa ny mahakasika anio orinasa base toliara io i Andro Bihary izay malagasy mila ravinahitra ao Frantsa ao ary isany tsy mankasitraka ny fitondrana amin'izao fotoana izao indrindra fa isany manositra ny hirosona amin'izay orinasa base toliara izay. Nilaza izy ary naka ohatra hankaiky izy amin'io resaka fananganana orinasa ho an'ny Madagasikara io izay sokajiana orinasa vahiny ary mba hahafahana manome asa an'ireo tanora malagasy maro. Raisitsika ohatra ho izy tamin'izany ny orinasa Ambatovy izay ao Toamasina sy ao Moramanga ao. Ekena fa nanome asa ny tanora maro io orinasa Ambatovy io ary tamin'izany fotoana izany dia nampanantenaina fa hitondra fivoarana lehibe ary ho izy tombony lehibe ho an'ny Toamasina ny fitsanganan'io orinasa ny Ambatovy io ho izy tamin'izay fanazavany izay. Amin'izao anefa noho izy moa ve tena mandroso tanteraka i Toamasina? Moa ve tena nahita vokatsoa sy tombony lehibe tamin'izany fitsanganan'ny orinasa Ambatovy izany ny Toamasina araky ny voalazan'ny Andro Bihary hatrany? Dia tahaka an'izay ihany koa no mety ho sarisary izay hiseho any toliara any raha toa ka ekena io fisokafan'ny orinasa base toliara io araky ny nambarany. Mety tsy hitondra vokatsoa sy tsy hitondra ilay fivoarana izay nampanantenaina akory io tetikasa io rehefa tena alefa eo fa amin'ny voalohany fotsiny araky ny voalazan'ny Andro Bihary hatrany dia izay no mampanantenaina nefa ny zavatra fa no tena miseho aorian'izay. Raha toa ka tena hitondra an'izay fampandrosoana izay mantsy dia azo ekena fa itsankilan'izay kosa araky ny nambarany dia tsy azo ekena ny fanombana an'ireo ala marobe izay ala voajanahary ao anatin'izay ala baobaby isan-karazany izay any an-toerana any izay voakasika an'io orinasa base toliara io. Itsankilan'izay ihany koa ireo tompo-tanàna na ihany koa ireo zanatany any an-toerana any izay tena manahy mafy amin'ny tanindrazan'izy ireo izay hanaovana an'izay tetikasa base toliara izay. Izay sy zay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azo adino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba hahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.